raha sasany maraina no efa nanomboka nidina an-dalambe ny mpianatra teto amin'ny université ny votovorona zany ny antsono dia noho ny fatapahany herinaratra sy ny rano velona ny torabato ary trano maromaro zao tazantsika zao no may fivarotan'olona betsaka no mitaraina zany tsy afaka manatitra ny mpianatra tsy afaka mivoaka teto a torabato atraria amin'ny lalana ria lavitra be zany no natosiky ny mpitandro filaminana ary verina ao anatin'ny campus amin'izao fotoana izao reo mpianatra mbola raikitra ny torabato aloha hatramintsika izao ny avy eo anivon'ny ministera moa dia nidina tetỳ toerana raha matoa ministra ny ministra zafady ny kasa hijery ny zava-mitranga ety amin'ny cura ny votovorona amin'izao fotoana izao a saingy mbola tsy tafiditra aloha tao amin'ny tanàna fa torabato zany zao toeram-pianarana ny mpitandro filaminana moa zany dia toivela mitaraina moa mponina amin'ny akapobe amin'izao fotoana izao a vokatriny hoe voavelingelona ny fiarina potika sy rava ihany koa ny fananany satria amina tapitrisa zany no may vokatr'izay etraketraka ny tranga tamin'ny ity maraina ity a no doran'ny mpianatra ny trano fivarotana doran'ny mpianatra ny kioska ho an'ny reo mpanao casse-point dia niaran'ny fahavoazana zany amin'ny akapobeny aloha ny mponina ety toerana amin'izao fotoana izao ka dia mampita ny zava-misy zany zay efa nanomboka tamin'ny 5 ora sasany ny fihetsiketsehana dia natosika niditra ny mpianatra zany avy any ambany any niakatra tia rehefa voaka ny arabe satria dia nandoro diarana nandoro zavatra samihafa ny mpianatra amin'izao fotoana izao mbola misy moa ny setroka be vokatra izay famaizana izay ary mbola ao anatin'ny mpianatra mbola torabato mikasa hiditra ihany moa ny mpitandro ny filaminana sy ny avy eo amin'ny ministera zany hoe ndraikitra ministera fa fa reny mbola rehetra tsy reto zany ny torabato koa amin'izao izay fanasika reto mpianatra ireto ety amin'ny ity votovorona ity izay manao ny fihetsiketsehana amin'izao fotoana izao ary dia mbola toa moa zany ny indroa revitra ny gazy mandatra dranomaso ny potika zany gazy mandatra dranomaso zany zany mbola tazana ety amin'ny arabe aloha amin'izao fotoana izao ary laveny ireo kodiarana ny dorana tsy afaka miasa ny mpivarotra zany tsy mafaka manao fiariny misy ihany koa ireo manatitra mpianatra izay tsy afaka nanatateraka an'izany satria voaelingelona dia ny torabato moa ireny mbola hitantsika tazantsika avy any anatin'ny campus ireny amin'izao fotoana izao mirarakopana zany torabato zany ary reto ny tsena may teto miaraka amina kioska izay fanaovana nyreny casse-point ireny zany no doran'ny mpianatra aloha dia verimberina ny olana hoy ireo mponina ety toerana amin'izao fotoana izao vokatra izay fihetsiketsehany mpianatra zay ary niverim-ponina mihoatra zany nataon'ny mpianatra satria nanelingelona azy ekeny izy ireo ny fitakin'ny zony amin'ny jiro satria raha manana ho izy ireo ny fatapahany herinaratra ety amin'ity université sy ny atyakatso etya votovorona ity saingy tsy tokony eope fitahaka an'izao dia tapa-biriky vato karangana zany moa no miainga avy any anatiny avany zany izay miatefa amin'ireo mpitandro ny filaminana izay manao ny sakana rialoria amin'izao fotoana izao ary dia ireny ny vato izay tazantsika ireny sy ireo torabato misy ny sorabavety moa izay mipetraka hoe ao anatin'ny fitokona ny reto mpianatra reto atreto zany avy eo anivon'ny ministera aloha dia mbola tsy nahefa tafiditra tao anatiny nanao ny fandaminana ny amin'ity raharaha ity fa dia hoarantsika ny feon'ireo vahoaka mponina ety toerana izay efa nalefa mivatana amin'ny onjapeo amin'izao fotoana izao dia hoarantsika izay any anatin'ny onjapeo zany nandrenesantsika ny resadresaka ny fanaovana tamin'ireo olona tetỳ toerana amin'izao fotoana izao fa iresaka ihany koa tsika amin'ireo olona ety toerana aloha dia eo moa zany ny fandefasana ny akoron-drano azonareo alefa ny feo zany hoe reto ny feo voarakitra
Kira. Ha? Slalom azo andianana ihany. Iza mbola madama. Tsy resaka indray madama. Ataonareo an'izany satria efa hanimba zavatra. Tonga dia Vao maina izy amin'ny aloha zao fotsiny fa tsy sakranao olona fandavan-tena anao fa tsy
entona mandatsa-dranomasina zay zany ny avy eo anivon'ny mpitandro filaminana dia somary niemitra kely satria ny amafy zany nytorabatroka avy amin'reto mpianatra miaraka amin'ny fampiasana ny flèche izay nataonyreto mpianatra ireto dia somary naka toerana kely aloha zany ny mpitandro filaminana zao fotoana izao mbola mitoy ny hetsika sy ny torabato mbola lasa niemitra koa aloha le mpianatra vokatr'izay fandefasana ny entona mandatsa-dranomaso ety votovorona izao ary mbola ao anatin'ny fitandronana ny filaminana moa ny avy amin'ny emo zona izao izay manatanteraka ny fametrahana ny filaminana ety amin'ny université ny votovorona dia toy hatrany zany telo zany zay no mipoaka ny entona mandatsa-dranomaso mety misy any naratra moa ao anatin'ny torabato avy amin'ny mpitandro ny filaminana fa dia mbola ho hitantsika eo ihany mety fanampin'izay vaovao rehetra zay fa dia mpitaina amintsika ihany aloha zava misy ety votovorona amin'izao fotoana izao. Zava-misy moa ety votovorona dia efa nisy zany ny fampidiniana indroa taona saingy hatreto tsy mbola nisy ny vahaolana mikasika ny fitakiana reto mpianatra reto. Eo zany ny fitakiana mahakasika ny fatapahan'ny herinaratra tonga ety ihany koa ny ministera efa androany moa zany ny fotoana izay idina ny ministera ny fampianarana ambony ety votovorona ary dia hatreto zany dia mbola tsisy ny nenina tapaka aloha eo amin'ny fampidiniana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany fa dia mbola miziriziry mitorabato ny mpianatra ny mpitandro filaminana ihany koa manao ny arofanina izay tsisy ny fioara-pefy saingy etsy ankila moa efa nitantaraintsika teo fa nisy ny fandorana trano sy ireo trano evo izay ho an'ny mpanao casse-point ary eo ihany koa ny trano fivarotana izay nidoran'ireto mpianatra ireto tsy afaka mifamezimezy zany mponina mikatona avokoa aloha raha ny toeram-pivarotana ety votovorona amin'izao fotoana izao tapaka ihany koa ny lalana maro amin'ireo ray aman-dreny no voatery tsy maintsy maka sy manatitra mpianatra nefa tsy afaka mandeha amin'izany noho izay fatapahany lalana izay satria dia eto amin'ny sapanana mihitsy zany no teriny lalana torabato avy ao anatin'ny université ny mpitandro filaminana ihany koa manao ny sakana saingy mitady lalana hafa zany vao afaka mandeha mamonjy toeram-podiana ireo mponina sy ireo mpianatra izay avy nandrato fianarana tamin'ity maraina ity efa nentsika teto moa fa nanomboka tany amin'ny 5 ora sasany maraina no nisy ny etsika nataon'ireto mpianatra tety amin'ny université reto raha jerentsika koa ny arabe rehetra ety votovorona dia feno tapa-briky sy torabato tapaka vato zany izay miantefany amin'ny mpitandro filaminana mampiasa flèche koa ireo mpianatra zany ao anatin'izay ary ny orakoraka sy ny teny mahery moa dia maromaro ihany ataon'ireto mpianatra eto amin'ny université eo ihany koa zany mety fahatezeran'ny mponina amin'ny ankapobeny izay noho ny izay hoe fanelingelenana ny asa
sy ny asa fiarian'izay ety amin'ity toerana ity dia niverina indray moa zany le mpianatra nanatona ny vavahady rehefa avy nirefotra ny bomba mandatsan-dranomaso izay nanaparitana sy nanatsanina azy ireo dia miverina indray eo amin'ny vavahady izy ireo raha somary nikisaka kely niembotra ny avy eo anivo ny mpitambry ny filaminana ny fialana amin'izay mety hoe terak'izay torabato sy ny tipotra plesy ataon'reto mpianatra reto izay. Farraraka izany. Canete? Lesy kaneta misy tirany barato. Ratsy le mifata. Direct tampando da frente.
vonana mahery 9 minitra izao dia sahirana ihany zany miakapobeny aloha ny ponina ity toerana satria voatery tsy maintsy monjy toerako ponenana dia eo anefa ny hoe ny tandro filaminana zany tena iantefanja ny torabatsy zany ny ponina tsotra moa zany mety ho atahorana fotsiny sendrasendra iantefanja ny vato avy amin'ny mpianatra zany satria miverina zany mpianatra na teo amin'ny vavahady ary ny sokafana ny vavahady amin'izao amin'ny fitarovavonana mahery 9 minitra izao dia miverina amin'ny torabato ihany koa somary lasa lavitra ihany ny torabato no fampiasana ny filesy zany izay ataon'ny mpianatra hoe misy andehan'ny olona ihany koa ponina ety toerana moa rehefa voatery tsy maintsy mody dia miara-mandeha miampita nefa ao anatin'izay ny torabato tsy akijanona zany aloha hatramin'ireo mpianatra ireto ary dia somary mienitra kely indray ny mpitandro filaminana aloha amin'ny fotoana satria fahitana an'ireto mpitandro filaminana reto zany no vao maika mampitoraka an'ireto mpianatra reto zany hoe ao anatin'ny paikady daholo moa izany ataony mpitandro filaminana zany fa tsy hoe fiemorana akory araka ny fahitana azy fa tsy manakaiky an'ilay mpitorabato na ihany koa hoe manalavidavitra kokoa dia mba sisiny hoe vao maika andranitra nyreto mpianatra reto hitorabato zany na vao maika ihany koa anao karazana fiantsiana zany izay zany no antony fiemorana kely ataon'ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao ety amin'ny université ny Vontovorona ary isika moa dia miezaka ihany ampita ny zava-misy rehetra ety toerana araka ny efa nentsika teo dia misy ihany ny fampidiniana aloha fa ny alamaina aloha zany avy eo anivon'ny ministera aloha treto na dia fa nisy délégation maro ary amin'ny tetezana ary amin'ny 900 kilometatra ary zany 700 metatra no any no mitoetra ny fiara an'ireo délégation izay avy eo amin'ny ministera fa nandeha tongotra izy ireo niakatra tety saingy mbola tsy tafiditra ihany aloha na dia efa nisy ary zany dinika zany efa nisy ny fikasana fandroany hiditra ary efa tonga teo amin'ny vavahady saingy tsy nanaiky moa zany ny mpianatra ary nyrodorodo niaraka tamin'ireto avy eo amin'ny nivon'ny ministera koa nefa reto ponina tety toerana mba hitaky zany misy amin'ireo ponina moa no mitaky hoe tsy rary mitsony ny ataon'ny mpianatra tokony mba ho faizana ihany satria tafahoatran'ny mety hoy ny ponina zany izay ety toerany amin'izao fotoana izao satria ny ara-pahavoazana vokatry ny zao etsika izao dia mikatona avokoa ny fivarotana misy ireo trano fivarotana may moa amin'izao fotoana izao ary tapitrisany fahavoazana aloha ho an'ireo ponina ny aran'izany fandoroana izany atreto ary dia zay no tranga misy aloha zany ety Vontovorona hatramin'izao fa mbola mandeha ny torabato mbola tsy mihetsika aloha zany ny fifamoivoizana sy na ny fiara na ny olon-tsotra izay mandeha ety antoerana satria mbola ao anatin'ny fifandonana tsy mifandona moa zany fa ny mpitandro filaminana intelo nampiasa bomba mandatsa-dranomaso ary ny mpianatra kosa dia rakotra ny vatsy ny brique zany ny arabe rehetra hitorahana ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao entina anoherana an'izany hoe fampandriana ny tany ataony reto avy eo anivon'ny mpitandro filaminana ahitana ny gendarmerie pirenena sy ny police pirenena avy any amin'ny force d'intervention de police moa zany na ny FIP sy ny gendarmerie pirenena no miatrika an'reto mpianatra reto amin'izao fotoana izao tsy dia hoe maro loatra ny mpitandro filaminana fa eo amin'ny antonontonony ihany aloha afaka mbola mifehy hatreto zany hoe ireto mpianatra tsy voaka intsony ao anatin'ity toeram-pianarana ity fa dia mampitsahatra azy eo fa ny torabato kosa nefa dia mbola izay ny lalàna koa amin'ny franchise universitaire nefa mbola tsy niala zany hoe mbola tsy afaka miditra any anatin'ny campus ny mpitandro filaminana raha tsy atsoahana aloha zany izay franchise universitaire izay ho an'ny lalàna mahakasika an'izay fa dia mitohy ny torabato ataon'ny mpianatra eo ihany koa ny mpitandro filaminana moa zany tsy mihetsika firy fa miaro tena fotsiny ihany amin'ny famelarana ny safabe hiatrehana ny torabato avy amin'reto mpianatra ireto dia izay aloha nataon'ny mpitandro filaminana aloha fa tsy misy hetsika firy ataon'izy ireo manoloana n'izany torabato izany fa dia
andrasantsika ihany moa ny mety fivoarany toedrara ety votovorona ary ezaka ihany izahay ny ampita aminareo ny zava-misy ety votovorona amin'izao atoandro izao mba ahafahantsika ihany koa manaraka an'izany vaovao izany. miala moa zany ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao filaminana ihany koa dia mety very fa
fandranotra aminy dia izay no antony ny alany ny mpitandro filaminana aloha zany zany hoe raha mbola ao aza ny fihetsiketsehana ataon'ny mpianatra ao anatiny ao efa somary vitsivitsy ihany koa izy zany ireo mpianatra ny eo anolohan'ny vavahady ary dia izay no antony hoe miala tsikelikely zany ny mpitandro filaminana fa na izany aza tsy andeha lavitra ny mpitandro filaminana zany fa akatoerana fotsiny ihany hiandry izay mety hoe mety ho fihetsehana indray na fioarana mihoatra ny vavahady ny université eto Votovorona dia mbola mijanona ny anatin'ireny toerana manodidina ety moa zany dia mpitandro filaminana aloha amin'izao fotoana izao mametraka izay hoe fitandrona sy ny fahalemana merenana amin'ny laoniny ny fahalemana ety Votovorona raha fitentsika ny zava-nitranga teo tokona tenaina dia tamin'ny 5 ora sasany maraina no efa nanao fihetsiketsehana ny mpianatra tonga dia tiany koa ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika mikasa hanao ny fanadiovana ety amin'ny université ny Votovorona ny fanojo hoe sa efa voalamina arak'izay koa ny an'ny mpianatra ny amin'ny fihetsiketsehana izay nanaovana ny fitakiana vokatry ny fatapahan'ny herinaratra sy mitaky ihany koa ny vatsim-pianarana raha nambaran'izy ireo dia nikasa hiditra ihany moa ny avy eo amin'ny délégation ny ministère ny fampianarana ambony tamin'ny ety marain'ity saingy teo amin'ny vavahady dia niala fa nifantatra dia hoe ny ministra tokona andraikitra dia efa tao any bloky hatramin'ny maraina teo tao anatin'ny indroa taona ny siny fampidiniana tsy mbola nivalo ny olana ho an'ny mpianatra misy ny fihetsiketsehana ny mpitarika ihany koa ny mpianatra nefa dia mbola ao anatiny izay hoe fifampirarahana izay aloha amintsika ny teny izao dia anahoana ny mety vokatry ny fifampirarahana hijanona ny fitakiana ve ny mpianatra ao anatin'ny fitokonana izay atao sa mbola anoy an'izay fitokonana izay sy ny fihetsiketsehana fa ny zava-misy aloha hatreto rafitinina dia trano vitsivitsy fivarotana miaraka amina kiosque na casse-point no nidoran'ny mpianatra antapitrisany hoe ny tompon'ny trano ny fahavoazana satria toeram-pivarotana sakafo izy io etsakilany ihany koa nefa ny mpivarotra ety Votovorona dia nikatona avokoa ny akapobe ny raha ny mpanjifa ho an'reto mpivarotra reto dia ireo mpianatra ihany anefa fa eo anefa ny mety ho tsy fahafalian'ny mponina tamin'ny akapobe satria matetiky mpitranga ety amin'ny université ny Votovorona ny hoe rehefa mihetsiketsika tahaka an'izao mpianatra dia mikatona avokoa mivaravaran'ireo mpivarotra rehetra zany hoe mitsahatra ny fiariny ety atoerana ary tsy afaka ihany koa mifamezivezy ny mponina tsy afaka miditra ety atoerana fa eo ihany koa nefa ny mety ho faneligelenana izay mahazo ny mponina zany dia izay zany no miteraka rehefa nisy fikasana mihitsy rehefa mikasa hiditra tao amin'ny université ny avy eo anivon'ny ministère no ndroatra ihany koa mponina nitaky ny famaizana an'ireto mpianatra reto kanefa moa tsy tanteraka zany satria teo anivon'ny ministère zany laza fa tsy tokony nanaraka azy ireto mponina reto fa ny andamina no atao ny mpitandro filaminana moa intelo metaona no nanapoaka ny entona mandaja ranomaso dia atreo ihany aloha zany tsy nisy nininona nitranga aloha zany hoe faratrana tety atoerana na fahavoazana ho an'ireto olombelona fa ny fahavoazana tena nitranga zany dia ny fahavoazana teo amin'ireo trano fivarotana izay may ho tontony afo tsisy ny raisina intsony ary ny fahavoazana ihany koa ny tsy fahafahan'ny mponina nanao ny asany andavanandro na ny fiarina na ny fivezivezena zany izay zany no zava-misy tety Votovorona niala moa zany ny sakan'ny mpitandro filaminana namonjy toeran-kafa ny mpitandro filaminana ety amin'ny manodidina ihany hatreo ngamba no mamarana aloha ny fampitana mivatana ny vaovao-mitranga ety Votovorona akasitrahanantsika rehetra mpanaraka ny Antsiva radio nanaraka hatramin'ny farany tokona tenaina Michel Albert no niaraka taminao tamin'ity atoandro ity.